miaraba tompoko lasy tompoko vavy am'zoarin'ny alahady izao makasitraka nareo rehetra zay manaraka hatrany ny fandarana to amin'ny Madagascar télévision amty alina ity tafiditra ato anatin'ny fandarana l'actualité sika am'izao alina izao fandarana irisahana ny zava-misy ny maresaka izay nitranga indrindra ny songatana teo amin'ny sehatry ny politika sy ny raharaham-pirenena fa intsika am'izao alina izao Andriamatoa Naivo Raholdinina fantatry ny rehetra mahasesite azy eo ihany koa mahafilohany antoko Fafy azy ary secrétaire général lefitry ny UDRC izy no vaintsika am'izao alina zao miarabanao Andriamatoa Naivo Raholdinina misotranao tonga somatsara eto amin'ny fandarana mameriny indro manana ny antitra na manafaka dia mbola manamafy ny arahaba ny tenako am'izao fotoana izao satria raha mahafantatra fa ny tonga tsy miarahaba na mantesitra ny lasa tsy manao velomana manotsosotra ny arabe tsy mamaly na maminitra isika nefa tahaka ny fodalama mangay lofy ka mpamangy misotsioka mifangina mirahira samy faly ny hevitra zany miarahaba ihany koa mpanaraka ny actualité am'izao alina izao arabaina tratry ty andro alahady samy salama ny tsiraray avy samy salama mandritry ny taona ka avokatra foana na fokinanona ya pikabary ihany koa Andriamatoa Naivo Raholdinina ary natsoresahana ary zay dia ampangainy talentany am'izay filalaovana ny teny malagasy zay ny raharaha politika ny toetra raha-pirenena no apahatsika amin'ny rahalahy ao anatin'ny fandarana am'izao alina izao vao mahitanao dia tia metraka ihany eto hoe filohana toko ianao ao anatin'ny UDRC ianao manoana candidat anankiray izay miara-dia amin'ny fitondrana ianareo teraka adihevitra be ihany koa iny diratsika aveo fa manahoana ny fijeriny Fafy ny toetra raha am'izao fotoana izao manana fijery azy manokana ve Fafy sa fijerina UDRC no hitiny eto sa ahoana ny tena fipetrany mikasika ny raharaham-pirenena sy ny raha-pifidianana indrindrandrindra ny Fafy dia nitomboka tamin'ny kolotsaina malagasy ny Fafy man zany dia fikambanana tsotra izy teny aloha zany hoe fampandroana firaisana isam-pokotany eny amin'ny bogibogotany fahadimy iarahan'ny politika ny kolotsaina sosialy ny fanatanjahantena ivoarany toe-karena efa tateoriana dia natsapany Fafy fa tsy misy fampandroana eto raha tsy misy ny fiandrianam-pirenena ary tsy misy fiandrianam-pirenena eto raha tsy misy ny fampandroana dia nitatra izay moa nanerana nosy ka lasa nanao hoe fampandroana antoky ny fiandrianam-pirenena ny fotokevitra ary ny teny filamatry ny Fafy dia ny hoe manasoa sy miaro vahoaka ny Fafy nefa mampandala ny kolotsaina azy dia mahatsapa velively fa izay tsy maintsy bika mahay fatrabary zay tsy mahay mira mahay mikabary zay tsy andray sisy andray mibary ny Fafy dia tsy afaka tompoteny fantatra ohatrany antsikely bezarany ka hoe izay rery nitondra nyity fireneny ity ary izay mihitsy natonga anay nijoro nanangana toko politika satria raha tsapanao na manafasy ny mpijeriny matv hatramin'izay nanomboka tany amin'ny repoblika voalohany dia rehefa PSD no mitondra ao dia hatrany amin'ny irakiraka ka trany amin'ny ministra sy sisa PSD daholo aremano mitondra ao dia arema daholo timma mitondra ao dia timma daholo UNTT mitondra ao fa ny Fafy kosa dia mahita mahatsapany hoe tsisy afaka hitondra rery n'ity fireneny ity ka teo anatrehan'izay rehefa nisy ny fitakina ny fanovana tolombahoaka teto dia niditra atao amin'le hoe ery fanovana raha tsaronao tamin'izany fotoana zany hoe force de changement ny Fafy satria tsapanay hoe misy olona mety natao solombavam-bahoaka misy olona natao ministra ary misy olona natao filoham-pirenena satria raha ihany ny filoham-pirenena dia tsy afaka hifarombaka an'io avokoa teo zany natonga le hoe velona ray trano maty ray fasana satria tsarotsika farany ny firenekafa dia misy firenena republikanina fotsiny eto any amin'ny sasany misy demokraty fotsiny fa mahamalagasy atsika le hoe tsy misy afosiva toy ny vandrindrano dia zay ny forona nylay hoe union des démocrates républicains pour le changement na ny UDRC zany hoe raha ataoko amin'ny teny malagasy dia niombona ny demokraty sy ny republikanina ho an'ny fanovana tao anatin'ny taony Fafy hatramin'izay ka hatramin'izao ka anisana nisy ny tondrotra moa izy io dia mazava ho azy fa misy mpikambana CT CST ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny Fafy fijerinay zany amin'izay fotoana izay dia tsotra ihany hoe tsy misy masika ohatrany sakay fa rehefa tenerana lany any ka rehefa nisy moa ny tenerana ny tao amin'ny UDRC ny hoe anolotra candidat tokana isika
dia ny ekeny ny fahafisainky izany ary manarakarak'izay any koa matsapa nify zay fa tsy fahafisainky tony ny olona raha Madagasikara mandainga zay milazana zany tsy UDXC tony ny olona manerana Madagasikara dia ary ny tanjona ihany koa zay filoham-pirenena ho lany eo na solombahoaka lany eo na be ny tanàna lany eo na avy amin'ny atoko izy na avy amin'ny atoko izy dia mazava ho azy fa any malagasy tsy vaky volo ka mbola nanaiky ihany koa mifafisainky amin'ilay famola volana ilay vovonana vaovao na platy vao miraisana anoanana zay candidat tokana hitondra atsika any amin'ny fiadanana sy ny filaminana ary mifampandrona amin'ity république faefatra ity. Natevitra nitranga tamin'ity herinandro mifarana ity dia ny hoe mivaky ny UDRC amin'ny fanonana kandidata aorinany nampahafantarana tao anatin'ny congrès national ny atoko TGV fa Andriamatoa Edgar Razafindravà no candidat izay atolotry ny atoko ny filohany tetezamita amin'izao fotoana izao. Inona no fanazavana azy tena mikasika an'izay satria tokotrany samy nanandram-peo ny rehetra misy ao anatin'ny UDRC fa ilatsaka izy misy ny milaza fa tsy mahafa-po azy io candidat io inona no tena zava-mitranga marina ao amin'ny UDRC amin'izao fotoana izao. Sotranao na manafa nametraka zay fataniny zay satria ny efitra azy tokoa mampiazo azy izy ny fitenenana tsara mametraka fa nananarany UDXC fotsiny ary maha hoe iombona demokraty sy ny républicaine azy dia tsy voatery hitovy hevitra daholo ngehetra. Misy ny fitenindrasantsika manao hoe nampivady aza hony nitovy hevitra mety maty ambaki ny akonakotrika ny kambana aza hony misy zokony zandry mbola misy tsy mitovy ka rary ny sitsiny raha ao anatina fofonana iray plateforme iray zay mariako aminao fa roa amby telopolo ny atoko politika sy fikambanana ao anatin'ny UDXC ary na zany na zany nefa dia misy fitsipika anatiny sy fitsipika ny fian'ny UDXC dia eo anatrehan'izay dia mandeha foana ny adevitra tsy afaka hitopiteny fantatra atao antsikely bezara ny tenako ilaza manao hoe zay hevitra lany eo amin'ny UDXC dia ho zato isanjato avokoa tsy misy mihitsy izany fa misy foana ny manohitra misy foana ny resy ao amin'ny adevitra misy foana ny mandresy raha misy ary tsangatanana na fifidianana dia matetika ao amin'ny 70 isanjato 80 isanjato 70 isanjato fa misy foana fa amin'ny mahademokraty anay dia zay hevitry ny vitsanisa zay dia mipetraka eo atsaina fa ny hevitry maro anisa ary zay lany maro anisa no ekeny eo amin'ny andininy fahatelo amin'ny fitsipika anatinay dia mazava fa ny antony pisiny UDXC tsaronao tsara ngamba fa le hery mifanovana ny vaky satria misy tsy nitovy hevitra itsony teo tsy amo fotamandrana aminao fa mierina ny tantara dia teo mipitrany hoe anoana ny filoha Andry Nirina Rajoelina hatramin'ny république faefatra izany hoe raha fitiniko le izy dia Andry Nirina Rajoelina no atolotra ho filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany tamin'izany fotoana zany ary rehefa tsy ngotsaka izy tateo reny dia nanao fivorimbe ny UDXC fivorimbe ary todoly ny antoko rehetrarehetra dia nanapaka hoe tsy otsaka ny filoha Andry Nirina Rajoelina ka inona no ataontsika satria tamin'izay fotoan'izay tsy afianana fa anarana teo amin'ny telo taona no nivezivezy teo zany ireto mety ho andimby azy dia teo ny anarana Andriamatoa Edgar Razafindravà teo ny vice premier ministre Ato Andriananavelo ary teo ny anarany Andriamatoa général Camille Vital tsaroko tsara fa mbola tsy nisy anarana mihitsy ary niodina tao ery Ratsionary Mampianina zay ministry ny vola ny vola nandeha ny adevitra rehetrarehetra tao tamin'izay fotoan'izay inona no atao satria tsy rotsaka ny filoha dia tapaka ingetra hoe raha nolotra olona isika andimby ny toeran'ny filoha nefa mety ny Andry mety tsy avita ny filoha Andry Rajoelina ny Andry Rajoelina nefa dia olona iray ihany dia nanapaka angetra hoe aleo ary efa reny ny anarana mandeha fa aloha izy no anindry zay olona afaka andimby azy olona mety evita ny vitany olona mety afaka natateraka ny programanasa sy eo tanterany akoatra ny programanasa lay candidat hipetraka eo tsy afianana aminareo fa nisy anarana n'olona tao amin'ny UDXC any satria mareko fa raha nisan'ny parlementa UDXC ny amin'ny CTCST dia eo amin'ny 7 ka lay voatsaina fa antoko ray tena matanjaka reto amin'ny firenena antoko ray zay tena manana traikefa amin'ny fanaovana politika aza mbola misy tsy mitovy hevitra foana maika ve
favovonana izay manana mpikambana marivona manjatona amatapitrisany dolo mpikambana ireo dia nanapaka atao ny fivorimbe hoe aleo akapetraka ny filohandraratsoelona izy io satria mety misy koa tao mpikambana am'ireo setena sestena misitra reo de irotsaka nefa tsy tafiditra atao anatin'io anarany io dia tapaka lany maro anisa fa iandry an'izay candidat ho atolotry ny filoha de izay zany hoe raha azoko tsara ny fanazavan'andro matoana evra olodinina hoe miankina betsaka tamin'andro matoa andry nyrina rajoelona filohan'ny tetezamita sady filompanorana TGV no nametraka hoe iza ny mendrika saritsarany zany la fifidiarana natao amin'ny TGV tao anatin'ny congressany raha izay fanazavanao zay de izay aloha zany tam'izay fotoan'izay vo toizako le izy lalàna nefa dia mazava tsara ary izay no nampiavaka ny filohandrenirina ratsoelona fa izy de tsy filohan'ny TGV fa filohan'ny malagasy tsy vaky folo zay de apetrako raha mipetraka lalam-panorenana hatramin'izay de nofaina hoe izay filohana toko ka lany filoam-pirenena de miala mba ilana an'le hoe mialatsina ohatra hoe arema ny filoha eo a de marema varema koparema timma filoha eo timma fanabiazana timma fahasalamana fa rehefa mipetraka tokoa tsy filohandrenirina ratsoela na de nisy ary mpitolona sasany nametraka hoe tsy mety fa efa mpiatratsanantsika fahefana isorango ankolafy rehetrarehetra eo fa loha hitanareo izy ty de nametraka izy filohan'ny rehetra ka noho izany a filohandrenirina ratsoela de tsy afaka velively anindro olona mihitsy hoe ity ny andimby azy na mitondrotrotra na lalàna ary verina fa lasa olona tsy neutraitsony izy raha anao an'izay nanao ny congrès ny TGV zay tsy azo lavina fa izy no filompanorona an'io de rehefa natao ny congrès ny TGV de ino no navoakany teo Andriamatoa Edgar Razafindrava araky fanazavana sy famakafakana nataonay a de nisy fifidianana atao rehefa misy fifidianana de tsy maintsy misy foana ny maresy tsy maintsy misy nresy zay le hoe atonomba lampianakafo ny mahery opina nresy akorana fa sainga tsy maintsy misy olana foana io amina antokona iza na izy tsy ny vovonany UDRC rehetra fa nany ankolafy rehetra dia misy foana tsy mitovevitra de rehefa tsy lany levina de tsy maintsy mijokely any ka tsy saritsary mihitsy izy iny fa mazava ho azy fa matoa ino ny voaka tao a de ino ny nanakaiky nytao amin'ny navoakan'ny filohany ratsoelona ka rehefa voatendry ariny a mipetraka am'izay de avetrany a dia nakasitraka an'iny a ny UDRC satria tsy azotsika atonona ihany koa ane fa ny TGV any a de ao anatin'ny UDRC ary ny filoha nasionaly ny antoko TGV dia tsy iza fa Ramatolo Antorakotomava filoha lefitry ny UDRC Antananarivo mazava ho azy zany fa tsy de mifanalavitra mihitsy amin'ny eritreritry ny UDRC io fa rehefa tafapetraka moa zany a ino lany a de reo zay ny eritreritra fa tsy tafiditra le ny eritreretiny satria samy nanitikitika hoe sao de mba ianona ny tokony atolony de tsy maintsy any izy naneo angeny fihetsika rehetrarehetra reny na zany na tsy zany a everitsika fa tsy antsony ny olana am'izao fotoana zao satria raha tsy laza aminao any e fa Andriamatoa Rapetsankona Sylvain ka UDRC ary CST UDRC tsy misy resaka mihitsy manapatemaminitra fotsiny kanefa amin'ny mahademokraty anay tsy niditra tsy voatonona atao anarany olona telo roa mihitsy izy a ary tsy nansisy olona naresaka tetsy teroa fa de ngotsaka izy ny PNJ eny e ka misy CTPNJ natolotry ny UDRC zay ny ataoko anareo hoe tsy maintsy misy foana io fa tsy hitovhevitra ary manana finy eritreritra ny rotsaka fa ny maro anisa atao amin'ny UDRC kosa raha mba tsy lazaiko 100 isanjato de ny 90 isanjato de nanaiky amin'ny mahdemokraty anay a républicaine anay fa io ny candidat miala tsy manapaka hoe misy fanapaha-kevitra anraisana atao araky ny teninao hoe lany maro anisa tao anatin'ny UDRC manana fitsipika ny fehny vovonana ianareo de ao anatin'izay nefa misy olona zany tsy azonareo fehizana ao anatin'izay fitsipika araky ny hoe fanajana ny tapaky amin'ny maro anisa zay nanao ohatra moanao teo hoe misy mirotsaka candidat misy mananao fanambarana hoe tsy makasitraka ny candidat Edgar Razafindrava natolotry ny TGV io ohatra ireny zavatra ireny mety azo everina ve ampiarana fitsipika mety izy ve mifanesorana tsy ao anatin'ny UDRC itsony reny olona reny sa inona mety fipetra raisina zany satria nahoana aloha rehefa mitazana angazety mitazana va ty ivelany zay mpanara-baovao de mahita hoe
tsy milamina zany fa miparitaka le satria misy mitsoka avy eo anatiny mitsopahana ny fanaovana politika aminay fahafisainky ary mino a amin'ny secrétaire général lifty ny UDFC anisan'ny mpanorona ny UDFC ny tenako any koa dia tsy misy hoe paralara itapo na misy hoe rafila na misy hoe fatitra fa hevitra ny iraisanao ary tiako milaza fa na ny antoko maro amanjatongonge ny ena tamin'izany daholo fomba njavatra eo amin'ny politika zany nga mahitsika zao ny ankolafiravalmanana ianao ve dia eritreritra fa andriamato maninona anona anarana rarinaivo andrianatoandro na andriamato pety azafady izy moa ry lay taky ny ankolafiravalmanana taloha tsy tadidiko moa ny fetson andehanirina na riveme rarisaina sy ny sisa reny ve de ho eritreretinao raha ny fiarahana tany amboalohany fa hiala teny de nitika ve fa hoe potika vaky tanteraka ny ankolafiravalmanana na ny escopole na ny ASPM fa io hevitra io a ka raha ny antoko ray zay azo lazaina fa vonjy ray tsy nivaky aza tamin'ny fotoanandro mialatsiny a ny vaky de tsy de magagy zany fa ny ary tsy de firenena koa no entina ary zay tiako tsariana mivoaka malagasy hoe izay lanitsika eto a de hitondra ny malagasy ary filohan'ny malagasy tsy vaky folo ka ny fialana tahaka reny a de tsy ny hoe tsy misy zazakely akoky sanatry ny vava ka de hoe hosazinana ho atao am'izao fa ny zava-dehibe fotsiny de ny hoe a ny botabota mamelony kely andilana raha sanatriany ka tsy vitanay premier tour izy tiana hoe mifidinana voalohany de lany ny candidatanay a tsy maintsy isy ny fidinana faharoa ary zay ny ataoko ny vahoaka hoe aza de miditra lalina nle ady amin'ny mpanao politika ndrandray fa ny mpanao politika io hitanao mety miady amin'ny folo fa mombona amin'ny 12 miady amin'ny 12 fa mihavana indray amin'ray sasany ka eveko a fa zavatra mpiseho ary efa nisehoany zany ary zany ilaina fanovana ary tsy misy de tena hitovy hevitra tanteraka fa ny azo lazaina fotsiny de ny hoe manaja le demokrasia sy ny républicaine ny UDFC inona ny vahaolana amin'izay ary satria ny UDFC de tsy entina sanatry ny vavana tilela hoe hoeti-po ianao de hoe isoratra raha manalana izy zany lalàna asorina de zao izay nanao nitsoniny tondrosotra ka de tokony ngay fa niala UDFC le olona de tokony miala ministre miala CT miala CST tsy izay ny tena zava-dehibe fa ny anjara brikiny eto amin'ny firenena ny fampandrosoana hoetiny eto amin'ny firenena ary zay de mbola resy lahatra fa tsy misy afaka hitondra raiky an'ity firenena ity vahaolana hitanay tateorina rehefa nandeha zany rehetrarehetra zany a satria niampandaniny candidat zay heverina fa afaka hitondra ny fiadanany isa tokantrano isam-baravarana de hijoro ny vovonana vaovao izy plateforme vaovao a zay anohana ny candidat zay natolotry ny UDFC natolotry ny TGV ary natolotry ny nahazo-jodrano tamin'ny filompanorona ny TGV de andriamato andrinireny Rajoelina hijoro io ka eo am'izay zany afaka malalaka le antoko sasany zay vitsanisa ka tsy nitovy hevitra tamin'ny UDFC sy ny TGV teo fa na zany na jany kosa ny maro anisa sahako no milaza fa tsy an'olo tokana ny UDFC nefa tsy an'olombitsy ihany koa ny UDFC fa manajany zay tapaky maro anisa ka tsy azo verimberenana ny fanapaha-kevitra de ao am'le vovonana vaovao no hita hoe misy ho avy fa nio miala nio miditra ratsikaga angenao hoe efa namaky anito zao a de efa nany antoko farimbona ako zao a de efa atao amin'ny UDFC koa ny maro zao ngeo antoko efa niditra ndraika io ohatra ny kely zany hoe mety eo miala nio miditra fa zany tsy eritreretitsika fa ny hoe ireo olona zay niala fitiava-tandrazana daholy izany rehetrarehetra zany ary eto de mariako fa ny tenanay a rananaiky nanohana ny candidat natolotry ny TGV izay fahafisainky de misaky am'mpikambana rehetra fa mbola isy moa fivorimbe ny fahafisainky anehoana ihany koa miaraka an'ireo vahoaka mba tsy tenenako hoe amanalina sy amarivony satria mety sombony le toerana ho avy eo nareo de hita eo hoe misy vahoaka ao ambadika eo dia milaza ny tenako fa ny vinam-piarahamonina izay ho tanterahanay satria tsy ho afaka filotolo izay ary efa niona ora maromaro vitsivitsy tamin'ny andriamato edikarakazafindravany tenanay ny fandresy lahatra zay vao nanaiky hoe izao satria tsy lavina mantsy
fa nisy any reo a zay tena efa resy lahatra tanteraka hoe ity ranga ity a anisan'ny nytolona molo azotsika resany zany anisany nampahomby nytolona sy ny fanovana teto amin'ny firenena de nekeny avy hatrany andea matoetika araka-tsafindrava nisy any kosa nanaiky tsy sady satria inona tolotry ny filoha tsy maintsy nifampiresaka tanyanareo antoko politika angamba tsy hoe alatsaka amin'ny elonaina ny kandida zany fa tokony manana viny anareo a manana tsanganana na profil zay etretanareo hoe tena tokony ho izy a ny fanazavanao nefa rehefa mianao de hoe no ny fanoanana tsy misy fepetra ny folohan'ny teteza mitandry ny Irina Rajoelina dia manoana zay kandida atolony tahaka ny hoe fanarahandrenyrano ve zay zavatra mitranga zay zany anao hoe de efa io anay a manoana tsy misy fepetra zay a ka na iza rotsany eo ianareo manokana ave ohatra mihevitra hoe atraiza ny fahafantaran'ny malagasy an'izany kandida Edgar-Razafindrava zany ohatra ny commune Antananarivo renivohitra no atao hoe tena sehatra nahafantarana azy volana vitsivitsy milohan'ny fifidianantsika ianareo hoe tsy mieritreritra indraindray hoe mandrotsaka olona mampisalasala ihany ohatra samy miloko politika fotsiny no tena mpantaniana azy any amin'ny faritra hoe raha tsy taremakavaty ka ny anarandray no eto mangataka eto tena tiso zay areto tiako no milaza fa tsy manaratra ny rano mihitsy satria efa misy a finampiarahamonina na projet de société a matanjaka rehefa azo ny tanterahana tao amin'ny filohan'ny teteza mita angamba iny finampiarahamonina iny a zay tsy afaka nanatanteraka an'izay satria tsy ngotsaka de tsy maintsy misy fampatokisana eo amin'ny fitondrana ny firenena Andriamatoa Edgar-Razafindrava no afaka manatanteraka an'izay ary ampiny ireo mpitolona rehetra manoana ny filohan'ny teteza mita voalohany zay Andriamatoa Edgar-Razafindrava na ny toetrany na ny fahaizany na ny toerana misy azy a mbola azo tsireretsana fa tsy mbola fampelezakevitra mantsy hoe de tsy afaka tena so sanatria mitsivalana an'ireny io de zao afaka natanteraka an'izay ary efa manana ny azoko izy izahay fafisainky de manana n'le vinam-piarahamonina anay miainga eveny anivon'ny fokotany izay napetraka teo aminy hoe azonao tanterahana ve ty Andriamatoa Edgar-Razafindrava de tsy hoe sanatria ohatran'le hoe mangatabady ianao a taloha efa mangataka vehivavy de hoe mena masinina izy de mahay fotsy le olo aza matahotra anao fa meko anao mbaky ny kiara nefa masinina fanjairana nresahana fa nanazava ny fandresy lahatra zao ny afahako manatanteraka azy ka mba laivo kosa hoe Andriamatoa Edgar-Razafindrava irery teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra tena milaza aminao fa sarotra mitondra an'izany satria izay rehetrarehetra reo na hiajo andehanay anaky velo de notendrehan'ny filohan'ny teteza mita vice prime ministre izay voatendry ho CST Edgar-Razafindrava voatendry be PDS n'Antananarivo fa za tena misamilaza aminao fa tsy vita io lapan'ny tanàna zay mbola tsy teraka akory ny filo Rajoelina de efa may io raha tsy nisy fiaraha-miasa tamin'ny rotota raha sanatria ny vavana Dililela ve namana fa ka be ny PDS na be ny tanàna tsy nitovy hevitra tamin'ny filohan'ny teteza mita no napetraka ho PDS teo tsy efa may indray io raha tamin'ireny kota anankirevy samy hafa teto amin'ny firenena ireny hoe programme anasany Andriamatoa Rajoelina tamin'ny fampelezakevitra io a ka sabote eo any na kiafio any mialatsiny amin'le fiteneny morazon'ny vahoaka malagasy ny sarambabe-bahoaka azy de aza tanterahana ao anatina firenena milamina tsika tsy misy mipetsaka amin'ny fanampiana manerana n'izao tontolo zao tsy vita io maika eo anaty zao ka zany rehetrarehetra zany tsy hoe raha tsy taremakavaty izy mifanohitra am'izay ary tsara taremakavaty izy ko mety lasa ny ambakangafozany satria mialatsy ny fanapakakely anao satria ianao ve mihevitra fa tsy ilaina le fahafantaran'ny malagasy ny olona fidiny de mialatsiny zany ametraka hoe ohatraanyambanivohitra antalahy na antalahy manontany ianao hoe andraso aloha hoe manontany ianao izy amin'ny filoham-pirenena fa ny afaritra oatra zany mbola misy miteny hoe Philbert Tsirana amin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Edgar-Razafindrava zay mbola tsy fantatra teo amin'ny setra politika nasionaly izay mihitsy mantsy le matonga miteny hoe sa ve satria efa ilay loko volomboasary ny TGV no hitondrana azy a de matoko fotsiny hoe TGV io loko volomboasary io ka na tsy fantatry ny olona ary ambanivohitra taonanaro rera de tsy mampanina fa ary-tsay foana fa menara filoha Rajoelina no entina anaovana ny propaganda fa ianao a eto amin'ny matv tsy ho ary nizaniza ko andeha tapetraka ao eo
olona rehetra malala nyzany fa zany eo am'y resabe mpanao gazety eo matv fa raha olona amina tapitrisa malagasy 5 tapitrisa io mpifidy na malagasy 20 tapitrisa sarotra kosa mandainga na izaniza kandida apetraka ao ka de hoe afaka itety an'o tokantrano rehetrarehetra reo diso zany tsika tsy afaka anao tsenjery maimby fotsiny ohatra boka manisa ratsana hoe firangatsanao ka boka dimy nefa raha ohatra ny tontondro eo samy laza aminao a mbola tsy fampelezakevitra zao fa misy mahafantatra azy ihany mato misy ny solotenanao misy reo be ny tanana rehetra amarivongao efa niona tamin'ny andriamatoedygarara safindrava ary zay izy tsy extrémiste zay am'izay izy edygarara safindrava tsy olona fanatika na tena le mpanao politika zay nge le takin'ny olona foana namana fahy hoe de lan'olo manga ve madagasikara lan'olo manga ve tananarivo tsy misy fahasatsika hoe mialatsiny hoe goika antitra ireo za tsy manao an'izay fa na goika antitra na goika tanora rehefa mangalabanjo amiko de tsy mety fa misy antitra vao mena fisy misy tanora de efa tsisy nify ary zay nge le takiny ary zay no nanekena azy fa tsy hoe loko volomboasa za koa tsy niovaova zany raha ny fahafisainky azafady izay a fahafisainky fitsoroa arivo zay no miforona azoko atao nge nanao TGV raha ohatra n'ireo mpanao politika sasany androany izy PSD raha pitso izy arema raha afaka pitso izy NDT avy eo izy ty mavio izy TGV mbola misy antitra mozara hoe tanora malagasy vonona fifanarana moa izy zao de tsy mialonjafy izy areo hoe na tanora na antitra de miarako amin'ny doly fa misy antitra malagasy vonona arao ka ahoana ny tsy andraisan'ny TGV ara le mpivadibadika palitao fa izay milaza aminao fa tsy anisany mba tsy lazako anisana tsy naomby ny tolona ka tsy teo andriamatoedygarara safindrava apaliko am'vao aniza moa no radio antsifa milaza aniza izay anisany fototra iray nampaomby mifanovana sy nanandravana ny zavatra tsy nety teto tsarotsika tsara fa rehefa maty dolo ny anao manjeky rehetra teto an-tananarivo ny faheninam-boapolo janoary 7 de ny radio antsifa sisany naenina nampiasaina teo de io ny fampitakafatra rehetra am'izay olona mpitolona na nrehetra anahany folo teo aloha ny ray aman-dreny andriamatoa karavalomanana azy mbola nahazo fitenenana teo ary izay eny ny lafi tsarany kely izay moa nanohitra ninita am'izany fotoan'izany nefa rehefa nekenina andriamatoa ratioela zao mahasony firenena satria zao raha andriamatoa andrinirina ratioela lany io de tsy maintsy misy foana mieritreritra hoe natiany ohatry ninona ary ny filaminana e de tsy maintsy misy foana ny anohitra avy atrany de manta be satria misy ataoko farankisotra le extrémiste raha ny avian'ny foloka valomanana verina lany teo de misy tsy anaiky mihitsy teo hoe ino ngangoko fototry ny hafa raha ohatra mialatsiny fa reo candidat sasany zay tena hita mivandravandra be teny amy trésumé natolotry ny filorajoelona teo de fa milaza aminao fa tsy misy mihitsy ny filaminana ka politika eto raha lany iny olo iny tsy misy mihitsy ny fakatoavangeo izay ny fanongana teto fa andriamatoedygarara safindrava izay mihitsy ny tena nanekenay na mipetrady satria na de nanoa na de nitolona ary izy na de nanampy tamin'ny fomba rehetra ary izy na ho mpaomby nitolona de tsy anisan'ireo le mpanao politika efa maloto tanana izy tsy anisan'ireo mpanao politika efa nitondra kaserolina izy tsy anisan'ireo mpanao politika izy hoe za tsy anambady raha tsy tompoko lahy hoe za de tsy mila afa-tsy nitezv rery any ary tsy mamenatra anay fa izay no natonga le vovonana vaovao itsokatra na aza aminao fa mbolo hitanao mifampelezakevitra fa misy olona député tena olona tena mpitolona mafana fo tao macro milaza aminao ho hitanao tsy manahirana ny fanonana rahato raha ohatra ka iandrinirina rajoelona filohan'ny tetezamita narotsaka teo nareo mpitolona tena voatendry teny amin'ny trésumeny teo de nanohatra mety mandra-pahafatiny izy fa ino ny hitany candidat marimakiraisana de anisany anohana nandriamatoedygarara safindrava izy hoe rehefa zany any ary rehefa tsy rotsaka any andriamatoa valomanana rehefa tsy rotsaka any ary andrinirina rajoelona de aloha andriamatoedygarara safindrava ka zay ny manahirana eto le fanaovana politika ary misotranao mihitsy nametraka an'izay ahatsy hafanan'izay kanefa mifatrapia kopa am'savy hoe mety fatatr'olona ry tsy voatery hoe izato avokoa ary zay ny alako tsiny amin'ny vahoaka fa zay moa ny filamatray fahafisainky teny hoe manasoa sy miary vahoaka raha zay no mahatsara le hoe isaky ny distrika ny solombavambahoaka satria zay mampomendra ndray hoe misy telopolo ray rotsaka filoam-pirenena nefa mifaritra misy azy ary tsy voafiany ho ianao hoe atananarivo petsaka ny ezaka efa natao teto hoe mba samy laza kosa fa ndrandray koa mety rehefa mitombo fahefanao de azo tanterahany zany milaza aminao fa nisy naneso ange tamin'izay rotsaka solombavambahoaka
tsy mamenatra amlazy hoe fokotany misy anao ak tsy vitanao filopokotany no tokony ataonao zay nao vao manao solombavam-bahoaka fa raha filopokotany ahko tsy nadroso mihitsy mifokotaniko fa noho za CST de misy lanjany kokoa hoe CST mipetraka am'le fokotany de milaza aminao fa rehefa mba miteny mba tsy lazako hoe manindry fa manao intervention mitondra amin'ny fiam-bahoaka de manaraka raha tsy laza aminao ianao nge mahita ambomingary da titanao nga lalana ambony lalana makany andray soriny de misy toerana fanaovan'olona maloto na tianao na tsy tianao zany manao maloto eo foana le olona rehefa ningafy teo filopokotany hoe tamin'tao amin'ny tompona andraikitra amin'le teo aloha io sombotany kely io omena fa misy ONG nao WC public eto vary volana tsy naresy lahatra azy rehefa ny tenanay CST kosa nanambaro zao ny tompotsombahoaka zao ny rehetrarehetra azo atao tsara eo nanaiky izy ary tsy ho ela de petraka izy io milaza aminao koa raha teny mamba saovy masoandro reny vohitra ane zany tanàna tsara misy lalana 500 metatra ary io mbola tsisy jiro amin'ny saofotao zao ny angafy foana fokotany rehetrarehetra teny tsisy milaza aminao fa tsy ela de isy jiro ary tsy ela de ho amboary no lalana io satria izay izay nanana fahefana teny anivon'io firaisana io de afaka nandresy lahatra ary manery mihitsy ary am'mpanatanteraka hoe tanterao ity ka ho ianao hoe rehefa mety lasa filoam-pirenena raha sitrapon'Andriamanitra ndre matoetika rarasafin-dravà milamina tsara ny firenena rehetra tsy nilamina re firenena nanao zay hery manontolo izy za tsy milaza raha misy mpitsikera amin'ny sivondronana de mitsa milaza aminao vizasy andriamatoa lairamaksona mitsikera ao satria zay tsy mijery arina tava fa sarotra ny fe mipiasa rehetra satria mpiasa ny commune ane fa namana fady zao hoe mpiasa mpanjakany mpiasa ny commune fa tsy hoe mpiasa tranona andriamatoetika rarasafin-dravà na mpiasa ny orinasany ka de rehefa manao tsy mety de hoany ohatrany hoe mandoka inona fa tsy maintsy misy fandamina ary efa tonga ako tany aminy zany io mba jerena koa le mpiara-miasa amitsika fa ireny koa ndraindray mandoto ary zany lazanao fa efa nanana mpamily efa nanana mpiara-miasa tamiko zay mahery setra de nesoroko satria ino manao ny ataony izany no maimbo ka tiako apetraka namana fadiny hoe tsy fotoana ny fampelezakevitra izao fa zay kosa mahita hoe raha andria matoa itika rarasafin-dravà no natolotry ny filohan'ny tetezamity amin'ny alalany antokony sy ny ekeny UDFC sy ireo vondrona politika sy fikambanana maro samihafa tsy misy olona tonga lafatra raha anjelyntsika de any an-danitra raha de volontsika de any amin'ny afo be fa maha-olombelona de heverinay fa mety afeno ny fipetra afahana mba isinny filaminana sy isinny fampandrona ary afaka anatanteraka le vinam-piarahamonina ny antoko tsirairay indrindraindrindra izay efa natomboky ny filohandry ratsoelona ary eo koa moa nahoana efa misy olo tena natoko sy fikambanana maro samihafa nge ery amin'ny Madagasikara ary le filazana hoe tsy fantatr'olo reny voatra Tananarivo tena manafa fomba fiady politika daholo zany hoe ianao tsisy mpalala ianao tsy ary tsy mbola nisy filoam-pirenena teto ka tafiditra ny tranony tapitrisany malagasy rehetrarehetra teto fa rehefa mba miasa kosa misolo tena nisaky ny firaisana isaky ny fokotany sy ny sisa ary tsy niteza everera meko any no afaka mpafantatra fa izay ny ananana le hoe vovonana na plateforme vadikitsika ny pejy resaka fampiavana antsika satria isan'ny nanamarika nyty herinandro ity Andriamatoa Naivo ny fitsanganany rafitra aloha lay androm-panjakana ny FFM zany tafapetraka ny filohany fantatra ro mpikambana am'borony isan'ny fianana natao toy zay koa ny firisondrareo anivony FFKM amin'ny fitariana ny karazana dimika savaranonando ametrahana an'izay fampiavana an'izay aiza hoaiza ny fafisankitarianao sy ny UDRC amin'ny olafiny io sy ilay fionana petraka io isan'ny andray anjara ave nareo isan'ny tondra hivitra ao anatin'izay sa manao izay fafisainka na ny UDRC de izay nga mateto amin'izao tontolo zao vo nisy an'izany hoe démocratie républicaine de niaraka raha fihavanana zany aminay dia tandrovana tahaka ny anak'Andriamaso ka misaotra ny FFKM izay amin'le hoe ampiavana izy na ny eo amin'ny baiboly ange de milaza hoe sambatra amin'ny mpampiavana fa izy no atao zanak'Andriamanitra ary io firesako amin'ny mpanao politika na ny olona rehetra hoe olombody zay tsy miady zay tofompa am'savy savovoroky latona ka everinay fa raha mbola ho tombontsom-pirenena na iza ampiavana de ilainy zany ary izay no mahatonga anay fafisainky miantso foana gaga mantsy ny olona ndrandray hoe misy le sarom-piaro any amin'ny tena amin'leo amin'ny politika hoe ranona reny ange anko lafiravalomana na mamina problème matany de ianao no miady aman'olona miady
niditra etseroa miaro azy afa mafafy sankia afa maudexia fa afa kosa ma olom-panjakana efa mipetraka olom-panjakana ianao dia amin'ny malagasy rehetra inona tsy mitovy hevitra aminao azy ka ray aman-dreny ny loloavina tapoloha ny FFKM io mety misy fampiafanana ataonay etya mety misy olona tsy mankasitraka an'izay any izy miavana fa ny tiako apetraka malagasy any miavana foana na oelana oaingany ianao ve dia napo mbola afeko fiteniko matetika ty fa ny filo teo aloha andriamatoa Didergatsiraka sy ny professeur Zafelpera sy andriamatoa Makaravalomanana dia hiavana tsy fakatry ohatran'izao raha ny zavatra anseho hatramin'izay ka tombontsi politika io aloha dia afaka manambatreo mpana politika rehefa may mendombanjo na may ambolana dia may mifandamina ianareo mpana politika dia izay zavatra izay no ovaitsika amin'izao fotoana izao hoe oka re tsy miady fa nikopay kelika ihany ary oka re tsika tsy havana hoe hiavana ireo satria anohitra ny finoandra ratsoelona tamin'izany fotoana izany zao moa mahafaly fefa maro ny efa mieritreritra ny hoe avelao any ny adila politika fa ny tombontsom-pirenena ka ny ataon'ny FFKM ny anay moa na fanajana fotsiny aza ka misy fanajana tonga any aminay dia tonga izay ary izay ny sorako ny andriamatoa mamirakotoaro velo sia ny révérend Satrobory lehiben'ny antoko MF3 FM fa nafinaritra miravitana fihetsiny ohatry reny namany tsy rehefa mety na izy na izy de afako fa rehefa tsy mety na izy na izy na inkantra ny nkotona tsy maintsy mijoro zay fafo-5 tariandra olotinina satria rehefa natsain'ny DGV izy tahaka ny olona rehetra de tonga nanatrika n'izany congrès izany nampanajana ka ny anay rehefa hoe misy fanasana dia manatrika izay fa tsy fa ianao zany tsy mametraka fepetra zay fa everinay kosa fa tsy tokony aningelona itsony na nikopa tapanaty zavina ka nao zay tsy fakahitana na iantso andohoriana ka nao zay tsy fandrenesana na nakotana ny efa milamina rehefa tsy manakotana ny zavatra efa misosa lizy fa nampianiny dia ekenay fa raha ohatra kosa atao io fa mbola misy katsikatso politika sy hevitra ambatika ihan'izay anaovana teteza mitatra amin'le olona sasa manatrika eo sy ny sisa dia iverinay fa vonony zay ny adevitra ary andresy lahatra mikasika an'izany fa ny anay ny vahaolana tena mahomby rehefa ny ekeny zao tontolo zao satria izay matsapa fa tsy misy crise politika ntsony na manafahy eto amintsika crise na reconnaissance ny eto amintsika crise na fakatoavany fianakaviam-be raisam-pirenena sy fahamatsiam-bola eto amintsika ary mbola miferina kely ihany aho hoe raha nisy fahamatsiam-bola tahaka ny mahazatra ny nampiasain'ny commune Tananarivo zay efa modely izy ankehitriny ny nampiasainy zao fitondrana teteza mihitsy zao izay irahina amin'ny repoblika fahefatra dia ny lamin'ny Madagasikara ka raha ohatra ka hoe mahasoa ny firenena mety atongavana an'izay tanjona iraisana izay ny ataon'ny FFKM ka misy olona tsy resy lahatra amin'ny FFM sy resy lahatra amin'ny Navra Olontina sy ny UDRC sy ny ria mba ahafahana milaminan'le fifidianana tsy azo laviny zany ohatrany asankavina fa tsy maintsy fa ny angatahana amin'ny FFKM fotsiny loha dia eto amambavaka ny firenena ilamina aminay andriamatoa fa dia maro namana fa maro dia maro fiangonana maro samihafa zay mivavaka ao an'ity fireneny ty mivavaka ao an'ity tsy ny FFKM irery fa na patekotista na Jesosy mamonjy na dia mpandresy na patekotista mitambatra na maro dia maro mba tsy lazako fa mba tsy lazaiko hoe manjato ny dia mampolo miresaka aminay tondra mivavaka n'ity fireneny ty ka mivavaka ny tokony ataon'ny FFKM sy ireo namana rehetrarehetra kristianina na tsy kristianina ry izy fa ny vokatra nylaina satria ny filamatray dia kabarasa vokatra teny hoe aoka ria mba isy filoha voafidy ary zay voafidy eo dia tsy hanao tahaka namana sasany eny amin'ny UDRC hoe efa tsy zany voafidy eo na dia ray isan-jato zany azoko dia mikotana ity fireneny ity zay nge namana fahamaranako ny teniko eto aloha dia ny hoe zay nge ny olana tamboso roa arivo nataony ray aman-dreny Didergatsiraka ao rehefa tsy zany milany io izy dia kotana ity fireneny ity dia vo tsy lany izy dia mikotana amin'ny fireneny nefa le nampikotana amin'ny firenena indray lasa fatitra any amin'izay fotoana izay ary zahako nandriamatoa Edgar Safinafa lanjiny hoe sitrapon'Andriamanitra dia izy tsy hanavaka na kolafaka valomanana na TGV na fafo-5 na lidera faniny nizany izy eo fa ray aman-dreny malagasy vaky volo izy tahaka izay io ka
ny fanajany tsy mifitsipahany tolaka ny tana nandea matoandrakajoelona sy ny atoko satria matoa tsy misy olona olany reky zany eto fa misy mantsy mieritreritra fotsiny hoe tia alaza tiakatsirony fotsiny dia irotsaka filoam-pirenena ary misy ary manao mihitsy tsy manana le vola antoka ho atao kory fa de hoe entana anakorytanana fotsiny zay tsy sakasakana zay tsy nraisiny zay nefa ny ambo anakatra lanitra ny izabe tsy madinga tatatra be efa maritra fotsiny oatra angambonosy fa ny anay fotsiny de tsotra hoe miezaka zay aloha hoe tsy misy fampandrosoana eto raha tsy nyfilopoko tany raha tsy nenenivony foko tany no karakaraina voalohany mahafantatra tsara n'zany ary fantatra andea matoety karakazafindravah tsara ny olany commune rehetrarehetra iraha Madagasikara satria tadio fa ny fianakaviana ny ankonana ny lasa fianakaviana ny fianakaviana ny lasa fokotany ny fokotany no lasa firaitsana ny firaitsana no lasa faritany zay no faritra ary miainga avy ety ambany zany ny fampandrosoana ya efa lasalasa ihany koa ny fotoanatsika ndre matona ivraolodinina maraparanantsika azy ny afatra mampijery taorinan'izay resadresaka lavalava izay amezanao azy ry vahoaka malagasy tsy vaky volo ny farany rano ny kiopa ny farany vilona omby ny farany ombena farany eno n'olombelona farany olombelona ao amin'Andriamanitra fon'Andriamanitra ho nosy itsika ka eo anatrehan'izay dia iveko fa tsy lamody tsony amin'izao fotoana zao ny fifandrafiana ny vazaha ny vahiny aza namono ny databe atsika zay tsarovantsika ny 7 marsa sy ny sisa mbola hiavanatsika maika fa isika malagasy tonga angama ny fotoana amin'izao fotoana zao amaranantsika ny krisy tonga ny fotoana amin'izao fotoana zao atsapatsika fa malagasy raytsika malagasy reny tsy misy anjelitsika eto tany ary tsy misy devolontsika eto tany fa tsy zay tsoratsakay ony no mangidy na tsora tantely ny mamy fa nataony antony tsy misy olo itovy hevitra tanteraka eto ambonin'ny tany fa zao fotsiny kosa fampitahana no ataotsika ka raha hiatrika fifidianantsika de miangavy izahay amin'ny namana rehetrarehetra na nytolona na tsy nytolona satria sarotra ihany koa moa ny amaritana ny atao ny tolona misy mamaritra ny atao ny tolona hoe zay tena ny trezime na atao ny tolona misy mamaritra na atao ny tolona hoe izay nandeho trano na nanindro namponian'olona na atao ny tolona misy laza nanao ny tolona hoe zay tsy tia nandea matoratsoelona na tsy tia nandea matora valomanana no atao hoe ny tolona fa ny tolona iraisatsika de mifantrana sy ny fijalian'ny vahoaka koa hitodika manokana ny tenako amin'ny UDFC sy ny vavisainky izay ny tapakitsika tao malalaka nefa ny faneho-kevitra ka misy ny vovonana vaovao zay sokatra dia any no miroso avokoa izay anoana nandrea mato etika arakatsafindravah fa raha mifafisainky manokana dia tsy oely izay atoato aorinan'ny fametrahana andrea mato etika arakatsafindravah ny antotantaratasy de laza ny fanoananay azy izay miaraka amin'ireo vahoaka marobe miaraka aminay ara-pafantatra koa satria mazava moa azakivy ianareo hoe tsy ranona raha tsy anina fa atsika tolo reny fa ny tenanay izanay vraolodinina eny amboribory tany vadimy de hirotsaka solombavam-bahoaka ary tsy hijery arina tava fa hitondra fiom-bahoaka ka amin'izao fotoana zao aloha zany amin'ireo candidat rehetrarehetra ireo de izy no everiko sy ho everitsika namana zay efa ny vo rehetra atao amin'ny bureau national fa afaka hitondra ny etaitatsika ka velao am'izay reny ny adila politika fa ataotsika ny fifaninanana masina misaotra tompoko lahy mankasitraka tompo vavy mamerina ny fisaorana ny matv sy ny actualité ihany koa ny tenanay sy anareo nanaraka nyity fandarany ity ary mbola ho avy moa fampelezakevitra am'izay ngama zay manitikitika atsika rehetrarehetra de ho azavainay plateforme vaovao anoana netika arakazafindrava eny ary tapitra ihany koa ny fandarantsika am'izao alina izao isorana be dehibe anao nanay kovain'ny fandarana isorana toy zany koa ny teknisiana rehetra ary indrindraindrindra ianareo mpijery zay nanaraka hatramin'ny farany amin'ity dinidinika teto ity mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ny tenanay veloma tompoko